Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Haidino eto ny fanahinao Andriamanitro, ahafanay mandray ny teninao sy ny hafatrao amin'ity maraina ity. Misaotra mpamonjy eo. Amen. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy dia amin'ny boky ny Filipiana 4:3 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Philippiens chapitre 3 verset 12 à 14. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadio izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho, azahoako ny loka ny fiantson'Andriamanitra any ambony, ao amin'i Kristy Jesosy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany mbola ahafahana miara-patsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratra ity maraina ity, ary dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana ho amin'ny isa-tokantrano izay mampandroso an'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ny tenin'Andriamanitra izay novonakintsika teo no hibanjinantsika ny lohahevitra hoe miazaka za hahatratra ny loka. Miazaka za hahatratra ny loka. Eto ampamakivakiana izao volana izao isika dia samy mahatsapa fa tapitra ny fialan-tsasatra na ny antsoina hoe pause estivale hoy ny teny baiko. Miverina amin'ny laoniny avokoa ny azakazaka amin'ny lafim-piainana rehetra, toy ny fianarana, ny asa aman-draharaha, ny fanatanjahantena, ary tsy azo adinoina ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana. Ireo rehetr'ireo no mahatonga ny kristianina sy ny olona hiazakazaka. Raha ny lafiny ara-pinoana indray no jerentsika dia mifanohitra amin'izany satria mila miazakazaka ara-panahy ny kristianina mba hahatratra ny loka, ary indrindra ahafahany fanahy masina hiaina sy hivelona fa tsy hatory na ho faty. Misy fiatraikany sy fifandraisana lehibe indrindra amin'ny fiainana ara-nofo anefa izany hazakazaka ara-panahy izany. I Paoly apôstôly eto no mampahery ny mpino kristianina satria ny tenany mihitsy no nataony ohatra toy ny mpiazakazaka, sady nampiasa ny heriny rehetra sy ny fiezahany ho amin'ny fifatohana lalina amin'izay ataony mba tsy ho diso ny tanjona izay napetraka Kristy Jesosy ho amin'ny fiainany. Izay no nahatonga azy nilaza hoe fa Kristy no antony havelomako. Ny tanjona dia ny mba ho afaka hifanatri-tava amin'i Jesosy Kristy any an-danitra indray androany. Izany indrindra no ampatsiahivy ny atsika fa tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazaka za toy izany mba hahazahoanareo. Tsarovy anefa ry havako malala fa tsy afaka ny azakazaka ny olona iray raha toa ka fanamiana-tsizo no anaovany azakazaka. Raha mitondra entana mavesatra sy feno zavatra misaringotra ny vatany, samy mahafantatra izany isika. Noho izany, mila fanapa-kevitra entitra ny tsirairay manoloana ny fakam-panahy eo amin'izao tontolo izao, sy ireo fanangolena samy hafa mety azo atsika mandritry ny fiainantsika toy ny fakamamiana izao tontolo izao. Ireo toetra maro samy hafa sy fahazaran-dratsy izay mamatotra ary mbola ankafizina, toy ny foratsy, fiavonavonana, firerehana, ny famitana, fifosafosana, fanindrin-dratsy, fitiavan-karena, fisazahoana,
dia ny tsiraray ny manohy izay mbola izay zavatra sy mety mamatopatotra atsika tsiraray avy eto amin'ity zao tontolo izao ty. Fa raha tsy manadino ireo zavatra lasa ireo ny kristianina ka mahafoy izany tanteraka dia aza manantena hatratra sy azo ny loka araka ny voasoratra hoe dia aoka isika koa anaisotra izay mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo atsika. Aoka isika hiasakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika. Ry kristianina avako, mampiseho mibaribary ny tompo eto fa tsy mba mandany ny herintsika rehetra eo amin'ny lalàn'Andriamanitra isika, fa kosa olona mora reraka, mora kivy, mitodika ao aoriana mandrakariva noho ny fankafisantsika izao tontolo izao sy ireo fahafinaretana tsy mahasoa. Any ka au lieu dia hiazakazaka isika dia aleontsika mandeha amin'ny lalana tsy izy izay manary atsika any akady. Misy aza moa dia mipetraka mihitsy eo amin'ny fitoeran'ny mpanota sy ny mpaniratsira, ary izany nahatonga ny Davida ilaza hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Voasoratra any eo amin'ny bokin'ny Salamy toko 1:1. Anio ary raha te anatratra ny loka marina ao amin'ny Kristy Jesosy izao sy anao dia aoka hiasakazaka amin'ny faharetana tsara. Ampiasa ny hery rehetra ara-panahy, indrindra miaraka amin'ny fitantanan'ilay Andriamanitra fitiavana. Ao anatin'ny vavaka tsy mitsahatra sy ny fiarahana amin'Andriamanitra ray ao amin'ilay toerana sarobidy ka ahafahanao manavao ny hery rehetra mba hatanteraka ny hazakazaka araka ny sitrapon'i Jesosy Kristy, izay sady marina no ankasitrahana. Raha tianao ny ho tonga eny amin'ny tanjona dia ny ligne d'arrivée. Ka azahoanao ny satroboninahitry ny fiainana mandrakizay. Anio ary raha mbola tsy nisy nandray fanapahan-kevitra ianao dia tapao ny hevitrao, adonoy zavatra lasa dia izao tontolo izao sy ny faharatsiny ary ny fiainam-pahotanao fa miaiza mafy ho amin'ny hazakazaka ho amin'ilay famonjena ny farany sy ny famonjena ny fanahy ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho azy irery ny voninahitra, isika kosa dia hiazakazaka hanatratra ny loka dia ny satroboninahitry ny fiainana mandrakizay. Vavaka isika. Jesosy Kristy Tompo, fantatray fa ny fiainanay tokoa dia azakazaka. Miazakazaka foana ny fiainanay ity dia miteny anao Jesosy hoe fa ho aiza kosa ianao ry mpiazakazako, ho aiza ianao ry mpivahiny io, ahitsanao avokoa ny enta-mavesatra ny vatanao, ao anatin'ny fanahinao, ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny sainao, eny amin'ny tenanao, raha tianao ny andray ny satroboninahitry ny fiainana sy azo ilay amboara sarobidy. Mamindra fo Jesosy ka mamela heloka. Fanahy masono midina ao anatin'ny tsiraray avy, andresy ny fo sy ny saina sy ny fanahinay, anitsakitsaka, anamotsamotsana izay rehetra mbola mampisaraka anay aminao sy mahatonga anay mbola hifaningotra amin'izao tontolo izao. Aoka izay Jesosy io, anao ilay fanamiana tsara avy aminao mba hatanteranay ny hazakazaka tsara ka hanatratraranay ny loka dia ny satroboninahitry ny fiainana mandrakizay. Mankasitraka Jesosy, mankatelina amin'ny fampahirezanao sy ny fitantananao anay. Ho anao ny tera sy ny aza ilay mpampahery sy ilay mpanolotra ny amboara. Aleluia. Amen.